Rehefa orinan'ny toriteny zany ataony vavaka ho an'ny fanatitra fa hivavaka tsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha eo misotranao no ny fanambinana sy ny fitaina magaga zay nomenao anay satria vaninandro lehibe amin'ny fiainanay sy ny fiangonana tokoa ny fotoanandroany 4 ny volana May izay tsingerenana ny taona naterahana hoy ny Baiboly Mahatserova ny andro naterahanareo Jehova ny Jehovah'Andriamanitra reo ary tsy vitan'izany ihany tompo fa androany koa dia fotoan-dehibe amin'ny 10 taona nyty fiangonana ty Malaobe Valala ty metraka ny vato fototry ny fiangonana ho ahorona izahay androany koa ny fahatserovana koa ny fotoam-panambadianay mivady ary androany koa dia mbola teraka ny zanakay nahazo zafikely vaovao indray izay amin'ity daty ny 20 ny volana May tiako izany fitahina sesena rehetrarehetra izany Jehova no isaorana ny anaranao anomezanay dera sy voninahitra ny anaranao ka mba ho anambinanao sy hitahinao ny fiangonana rehetra koa tahaka izany ihany koa mba ho voninahitry ny anaranao dia mitanena Jehova amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina ary fa mihaino izay ny anaran'i Jesosy amen. Enarika dia manasantsika ary mba hamonjy toerana satria dia eto amin'ny kianjan'ny Be Valala toerana malalaka ty tsika no mivory androany tsika atya distrikan'ny Atsimondrano arabaina manokana ny fiangonana eto Malaobe Valala ihany koa izay natratra zao 10 taona zao ka ametraka ny vato fototry ny fanorenana ny fiangonana lehibe zay ho atao io arabaina koa tsika amin'ny paroasy rehetra zay tonga eto tsararay avy ary tsy adino koa ny miarahaba atsika izay avy any amin'ny faritany tonga miaraka eto misy tsika avy any ampitan-dranomasina any tonga eto ihany koa koa dia miarahaba ireo vahintsika rehetra isika fanokanana tsangambato izay fanorenana ny fiangonana tokanana zany ny tsangambato fanorenana ny fiangonana eto Malaobe Valala ka arabaina avokoa tsika tsiraray avy tsy adino koa ny miarabantsika aty ampitan-dranomasina rehetra ty izay miandry ity vanim-potoana androany eto Be Valala ty satria misy vaovao lehibe na amin'ny firenena ary na amin'ny fiangonantsika dia tsy adino reo miaraban'ny mpiray-fanantenanantsika any Indonezia any any Chine any any Allemagne any any Frantsa any any Canada any any Amerika any Congo Kinshasa any Iran any koa misy mpiray fanantenana amintsika izay mihaino ny toriteny misy koa any Russie ary mihaino ny afatry ny apokalypsy reo malagasy reo isaky ny vanim-potoana ohatra zao dia eto koa misy vahintsika koa vavaka koa efa mivavaka ato amintsika matetitetika mihitsy koa misy rosianina koa vahiny miaraka amintsika eto mba hatsangatsika kely izy aloha mba ho jerevantsika après fanantenana satria mety mbola tsy nahita azy dia mba mitsangana kely mety Vladimir pouvez-vous venir ici afin que tout le monde vous voit dia mba raisitsika kely ny vahintsika monsieur Vladimir tiaka mafy tsika ataovy mafy dia mafy tiaka arabantsika ny vahintsika avy any ampitan-dranomasina any zay efa manomboka mivavaka ato amintsika merci beaucoup ok amin'ny teny frantsay isika dia sady ny teny gasy ny teny rosiana ka dia hitatsika efa manenika ny eran'izao tontolo zao ny ty apokalypsy tira zao ny fandehany fa dia voninahitra ilay mpanjaka fa dia mahafinaritra mahita ny namantsika tonga miara-mivavaka avy any ampitan-dranomasina izay miaraka amintsika ty foana isaky ny sabata dia misy vahiny foana tonga zany dia arabaitsika ireny vahintsika ireny fa tsy avelantsika andalo fotsiny izany manaraka an'izay da andaontsika andray ny afatra tamin'ny heriny moa dia nomena hoe Andriamanitra manana ny lalam-panorenany nitondrany ny vahoakany dia raha tokoa ny zava-misy satria tamin'ny omaly dia nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra kasika ny ty raharaha-pirenena eto amin'ny firenentsika ity dia hoe inona ny zavatra hitranga dia za halina vao namaky ny perikopa
dia rehefa namaky ny perikopa ao amin'ny Abakokatsika eo dia vakiko le toko faharoa io raisy ny baibolitsika le toko faharoa dia hoy izy hoe hitsangana eo ambonin'ny toko faharoa ny dininy voalohany zany a dia misy lohateny eo mena hoe nilazany Jehovah tamin'ny mpaminany ny amin'ny andringanana ny Kaldeanina. Jehovah zany niteny tamin'ny mpaminany fa misy firenena anankiray isy fandringanana ao amin'le firenena anankiray zany. Dia hoy ny andininy voalohany hitsangana eo ambonin'ny fitazanako aho ary eo hijoro eo ambonin'ny manda hiandry ahitako izay holazainy amiko sy izay havaliko amin'ny fitarainako. Io ny perikopantsika zay halina vao nahita anazy fa omaly maraina zoma maraina zany tamin'ny zoma maraina teo rehefa avy mivavaka dia fanaoko foana moa no mihaino ny tenin'Andriamanitra rehefa vita ny vavaka dia nagaga zany ny zoma maraina dia ity Jeremia toko fahavalo amby telopolo ity no nomeny Jehovah. Raisy ny baibolitsika zay manana baiboly a Jeremia toko fahavalo amby telopolo. Dia hoe ny toeran'ny Jeremia tao an-davaka sy ny faharafiaonany tamin'ny Zedekia. Zedekia zany mpanjaka anankiray. Zany hoe nivavaka dia nanontany dia nahazo resaka mpanjaka sy firenena sy vahoaka. Nefa zaho eto Madagasikara no mivavaka. Zany hoe miresaka antsika koa zany izy ity satria izay ny valim-bavaka nomeny ina no lazain'i Jehovah amiko ny andry a. Dia raha vakitsika io ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy izao mivaky ny teny ary Safati zanaky Matana sy Gedalia zanaky Pasora zanaky Malki dia nandre ny teny zay efa nolazain'i Jeremia tamin'ny vahoaka rehetra nanao hoe zao no lazain'i Jehovah zay mitoetra amin'ity tanàna ity dia ho fato-tsabatra sy mosary ararety mandringana fa zay mivoaka anatona ny Kaldianina kosa no velony fa ny ainy no babony ka ho velony izy. Zao no lazain'i Jehovah ity tanàna ity dia ho todra tanan'ny miaramila ny mpanjaka ny Babilôna tokoa ka ho afany. Dia hoy ny mpanapaka tamin'ny mpanjaka zany hoe ny conseiller zany na ny mpanolontsainany ilay mpanjaka zany na le filoham-pirenena tamin'izany tsara antitra ianao tao amin'ny zanak'Israely io zany tsara antitra ianao hoy izy reto mpanolontsainany mpanjaka reto aoko vonoiny ity lehilahy ity mantsy Jeremia zany fa mampiravoravo tanana ny miaramila zay sisy amin'ity tanàna ity mba ny olona rehetra izy no nitenenany taminy araka izany teny zany fa ity lehilahy ity tsy mba mitady zay hiadanany ity firenena ity fa zay hatonga loza aminy kosa. Dia hoy izy Zedekia mpanjaka indro eo tananareo izy fa ny mpanjaka tsy mahefa na inona na inona isakana anareo. Zany hoe laza zany Jehovah fa ity tanànany zanak'Israely ity zay misy mpanjaka misy président Zedekia ny anarany dia nilazaina hoe horava ity tanàna ity hiongana ty fanjakanao ity ary dia ho avy ny maramilan'ny Babilôniana ka hanafaka azy. Ka dia izao izay olona atao tanàna aty ho fato-sabatra isy ny arety mandringana satria izay no lazain'i Jehovah ka izao izay mivoaka anatona ny Kaldianina kosa no velona fa ny ainy no babony ka ho velona izy. Fa izany hoe raha misy vahoaka zany manaiky hoe zay dia hijanona izay dia tsy hiady fa anatona ny Babilôniana dia tsy ho faty izy. Dia nampanatsony mpanjaka izy io zany raha araka zavatra fanambarana ny mena andininy 14 amin'ny Jeremia toko 7:30 ary Zedekia mpanjaka naniraka anakan'i Jeremia mpaminany akao aminy tao amin'ny fidirana fahatelo zay ohatran'ny Jehovah. Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Jeremia anontany zavatra kely aminao ka aza anafenany. Ary hoy Jeremia tamin'ny Zedekia raha ambarako anao dia tsy ho vonoinao tokoa vare fa na dia omeko saina azy ianao ne dia tsy haino atsy inony. Zedekia mpanjaka ny anina mangingina tamin'i Jeremia nanao hoe raha velona koa Jehovah zay nanao izao fanahintsika izao dia tsy hamono anao tokoa aho na hanolotra anao eo tanan'ireo olona mitady ny ainao. Dia hoy Jeremia tamin'i Zedekia zao ary nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny maro Andriamanitry ny Israely raha mivoaka anatona ny mpanapaky ny mpanjaka ny Babilôna tokoa ianao dia ho velona ny ainao sady tsy hodorana amin'ny hafa ity tanàna ity fa ho velona ianao sy ny mpianakavinao. Fa raha tsy mivoaka anatona ny mpanapaky ny mpanjaka ny Babilôna kosa ianao dia hotolotra tanan'ny Kaldianina ity tanàna ity sady hodorany amin'ny afo ary tsy ho afa-mandositra ny tanany ianao. Ary hoy Zedekia mpanjaka tamin'i Jeremia
matahotra ny Josepha nanatona ny Kaldiana fandraho atolony eo tanany ka ataony fiomezana. Fa hoy Jeremia, tsy hanolotra anao izy ty akory, tsara antitra ianao, akatoavo ny tenin'ny Jehova zay lazaiko aminao mba hahita soa ianao ka velona ny ainao. Fa raha tsy mety mivoaka kosa ianao, dia izao no teny efa nasehon'i Jehova, indreo ny vehivavy rehetra zay sisa ohatran'ny mpanjaka ny Jota dia hoentina mivoaka ny mpanapaky ny Babilôna. Ary ireo vehivavy ireo dia hanao hoe, ireo sakaizanao no nitaonanao sady naresy anao ary latsaka tao amin'ny onaona ny tongotrao dia nilaozany ny emitra ianao. Ny vadinao rehetra sy ny zanakao dia hoentina mivoaka ho any Kaldiana, ary ianao tsy ho afa mandositra ny tanany fa ho azo ny tanany mpanjaka ny Babilôna, ary noho ianao no andoroana ity tanàna ity amin'ny afo. Zay zany le izy raha fitinina dia izao. Nampanatsoany mpanjaka i Jeremia hoe lazao amiko zizy zay zavatra fantatrao, anontany zavatra aminao aka azana fenina. Hoe Jeremia, tsy hamono avy ianao raha lazaiko anao dia hoe ie. Raha fitinina ny tenin'ny Jeremia dia izao, ianao no amin'ny fanjakana miaraka amin'ny mpanapaka ao sy ny zanakao rehetrarehetra. Raha ohatra ianao iziriziry fa tsy hiala amin'ny fanjakana io, izao ny zavatra ho avy. Ho avy ny Babilôna ka andrava ity fanjakana anao ity, hanongana anao amin'ny toerana misy anao, fa ny zanakao lahy sy zanakao vavy sy ny momba anao sy ireo manodidina anao rehetrarehetra ireo dia ho faty daholo. Fa raha manaiky kosa ianao hanatona andreo, zany hoe manaiky ianao ny hametra-pialana fa tsy hitondra ny fanjakana Israely intsony, ry mpanjaka Zedekia ka hanatona ny Babilônianina, dia tsy ho faty ianao sy ny zanakao fa ho babo fotsiny ianareo, fa mba misy porte de sortie tsara ivoahanareo. Fa raha ohatra ianareo tsy manaiky an'izany dia ahita loza tokoa ny ianareo. Dia inona ny zavatra toy n'izay? 9:30 azafady 7:30 amin'ny Jeremia. Dia misy lohateny hoe nanafana ny Jerosalema sy nanjoan'ny Zedekia ary nanesorana Jeremia tao an-davaka sy ny teny nasain'Andriamanitra nolazainy tamin'ny Betemeleka. Rahatsika amin'ny andininy voalohany. Ary rehefa afaka Jerosalema, zany hoe niongana ilay fanjakana tao Jerosalema zany tamin'ny volana 10 tamin'ny taona 7 nanjakan'ny Zedekia mpanjakan'ny Joda, zay natongavany Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna tsy ny miaramilany rehetra melan'ny Jerosalema ka nanao fahirano azy. Ary nohony tamin'ny andro 7 tamin'ny volana 4 tamin'ny taona 110 nanjakan'ny Zedekia dia voabanga ny tanàna. Dia niditra ny mpanapaky ny mpanjakan'ny Babilôna rehetra ka nipetraka teo amin'ny vavahady ampovoany dia Negarlasarezera, Asirisar-Garbeno sy ny sisa mba ny sisa rehetra mpanapaky ny mpanjakan'ny Babilôna. 4. Ary rehefa nahita ireo Zedekia mpanjakan'ny Joda, zany hoe le président mpanjakan'ny Joda zany, rehefa nahita an'izany sy ny miaramilany rehetra fa tsisy hevitra atao tsony zany fa tsy maintsy iongana ty fanjakantsika ty, tsy maintsy hiala eto itsika, dia nandositra izy ka lasa nandeha alina ny ala tao an-tanàna. Nandositra zany ilay mpanjaka, dia alina nandosirany ny ala tao tanàna, nahazo ny lalana namakany amin'ny sahan'ny mpanjaka tamin'ny vavahady eo anelanelan'ny mandaroa, ary lasa nivoaka nakany amin'ny lalana makeny ny tany ay izy. Fa ny miaramila ny Kaldiana nanenjika ka nahatrahatra ny Zedekia teny amin'ny tany ay any Jeriko, ary noho ny azony izy dia nentiny niakatra ho an'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla tao amin'ny tany Amata, ka dia notsaraina tao izy. Ary ny zanakalahy Zedekia dia nivonohy ny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla teo masony rainy, ary ny manakaja rehetra tamin'ny Joda koa dia nivonohy ny mpanjakan'ny Babilôna, ary nipitsoro ny masony Zedekia ka nafatiny tamin'ny giadra varahana izy hoentiny any Babilôna. Ary nidora ny Kaldeana tamin'ny afo ny tranon'ny mpanjaka sy ny tranon'ny vahoaka, ary ny mandan'ny Jerosalema noravany. Zay zany raha fitinina zany dia zao. Rehefa tsy nanaiky ny torohevitra ilay mpaminany Jeremia zany ity mpanjaka Zedekia ity, tsy nanaiky nametra-pielana ny tolo-batana tany amin'ny mpanjakan'ny Babilôna, tsy nety niala teo amin'ny fanjakany satria matahotra ny manodidina azy izay nanolo-tsaina azy hoe aza miditra amin'izany fa tsy marina zany, fa mpandaingo io Jeremia io, fa mpamitaka io, fa mampiravoravo tanana ny miaramila sy ny vahoaka amin'ity tanàna ity. Aiza koa ny misy hoe tsy maintsy hametra-pialana ianao dia zay vao ampilamina nyity raharaha ty. Aza manaiky an'izany.
dia tianaraka ihany ilay mpanjaka ny Zedeka ny tenin'ny Jeremia mpaminany fa tsy afaka tamin'ireo mpanolotsaina manodidina azy izy. Dia ny hafarany tsy nentina metra-pialana ilay mpanjaka Zedeka. Ary rehefa tsy nentina metra-pialana izy dia raikitra amin'izay ny gidragidra. Ary rehefa raikitra ny gidragidra dia tsy natohitra intsony ny miaramila ity mpanjaka Zedeka ity ka voatery nandositra niala tao Jerosalema, niala tao amin'ny seza fiandrianany, niala tao amin'ny fanjakany, ary dia tratra teny an-dalana dia nisamborony izy ireo. Ary rehefa nisamborony dia nitsarainy ty mpanjaka ity satria tsy nino ny tenin'ilay mpaminany. Ary rehefa nitsarainy izy dia ny mampalahelo toy izao, na ny zanany aza dia nivonoina tao masony. Ireo mpanolotsainy conseiller nanodidina azy teo sy izay nombana azy rehetra dia novonoiny mpanjaka ny Babilôna daholy. Ary ilay mpanjaka aza dia nipitsiry ny masony dia nafatony tamin'ny gadravarahana dia nigadra sesitany tany Babilôna. Dia raha ny tantara moa jerevana dia maty tany io mpanjaka io. Io zany ny zavatra azoko zoma maraina. Dia rehefa nahazo an'io dia tafaresaka tamin'ireo mpiara-miasa amintsika ao amin'ny fiangonana hoe raha ny fahitako ny zava-misy amin'izao fotoana zao tsy anatona ny mpanjaka ny Babilôna ty mpanjaka Zedeka atsika ity ary tsy ametra-pialana i Zedeka ka ho any amin'ny Babilôna mba tsy hahafaty azy. Fa dia eto moa tsika miandry zany fa zay ny zavatra nolazain'i Jehovah tamiko ka dia ambarako aminareo. Zany resaka tamin'ny vatiko dia gaga ny vatiko hoe zany ve ozy izy nizoma maraina, zany no teny nomeny Jehovah nato fa dia tsy fantatra dia zay tranga amin'ity androany ity. Dia raha tsika mahita moa zany ny tantaran'ny firenena fa dia araka izay nambara azay tokoa. Andao ro iverenantsika ilay perikopantsika ary amin'ny Habakoka. Habakoka toko faharoa. Raha tsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Habakoka toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Lazany Jehovah tamin'ny mpaminany amin'ny andringanana ny Kaldeanina. Kaldeanina io raha ny tantara zany dia fantatsika fa io no nanybabo ny mpanjaka Zedeka ary io no namono ny vady aman-janany sy ny mpanolotsainy rehetrarehetra itony Kaldeanina itony. Dia zao ny zavatra nitranga indray zany ny amin'ny andringanana azy ireo. Hitsangana eo ambonin'ny fitazanana aho ary hijoro eo ambonin'ny manda. Iandry ahitako izay ho lazaina amiko sy izay havaliko amin'ny fitarainako. Dia namaly aho Jehovah ka nanao hoe soroaty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azy ny miazakazaka ho vakiana aza. Banderolina zany ataovy mipetaka tsara ny banderolina mba ho azy ny olona ho vakiana, ataovy ho azy ny masony olona ho jerena rehetra. Andininy fahatelo. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Fa ny fotoana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro, ho avy zany ny fotoana ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitaredretra aza izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Indro efa feno avinavina ny fanahy indrindreny fa tsy maintsy ao anatiny fa ny marina ho velony ny finoany. Ny marina ho velony inona ozy izy? Ny finoany. Dia ozy izy amin'ny andininy fahatelo averiko tsara. Habakoka toko faharoa andininy fahatelo sy fahaefatra. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro, zany hoe mbola tsy tonga ny fotoana ilay fahitana, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Tsy ho diso ilay fahitana fa mikendry ny farany. Iny moa ilay farany kendrena? Misy farany kendrena ao ilay hoe ny mpanjaka ny Babilôna efa eo handravany Jerosalema. Dia nitenenina mpanjaka Zedeka ndana manatona, zany hoe ndana miala amin'ny toeranao dia ndana manatona azy fa ho velona ianao. Zay ilay farany andrasana, fa tsy maintsy ho tonga ny farany. Kendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitaredretra aza izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona.
ho avy tokoa zany ninona ozy izy ny fahitana fa tsy hijanona fa ny marina ho velona ny finony ka zao rehefa tonga io fotoana io fotoanandro io zay mikendry ny farany ka tsy ho diso de na de mitaredretra aza de andraso ihany fa ho avy tokoa zany fa tsy hijanona fa ny mariny finoana de ho velona de izy ndre perikopantsika amin'ny andininy fasivy rehefa tonga zany fotoana zany tsy zay hitantsika efa misy hatramin'izao lozany zay fatra-pilarena amin'ny tsy mariny ho an'ny taranany mila rena tsy marina ho an'ny taranany zavatoza zany raha tonga eo amin'ny fanjakana ny mpanjaka anankiray na ny manam-pahefana anankiray ka de mila rena ho an'ny taranany amin'ny zavatra tsy marina hanaovany ny akaniny amin'ny avo mba tsy ho tratry ny tanany loza toy izany lizy 12 lozany zay manao vohitra amin'ny fandatsahndra sy manorona tanàna amin'ny eloko lozany zay fatra-pilarena amin'ny tsy marina ho an'ny taranany fa lozany zay manao vohitra amin'ny fandatsahndra sy manorona tanàna amin'ny eloko ianao zany de manangana vohitra ndatsadra foana isak'izay mandeha zao de zay fomba vonina mandatsadra foana no ataonao ohatran'izay efa niainantsika teto hatramin'izay mitondra fanjakana mila rena amin'ny tsy marina mpanao politika mitondra vahoaka ndatsadra zany daholo nresahany ato 12 lozany zay mampisoro divay ny namany dia ianao zay manampy fahatezerana ka mampahamamo azy ianao zany mampirevy raha resina ara-baky teny ianao tsy misotro fa ny namanao prevenao de ampisotronao toko ampisotronao divay de takitako zao koa zany hoe misotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra zay mamily ny lalan'ny olona ho any amin'ny fahamarinana de mampisotro ny olona ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra sady mahamamo azy ny fampianarany diso rehetra de lozany zany olona izany koa ka tsy hitaredretra ozy izy ny fahitana fa andraso fa ho avy tokoa io fa tsy hijanona ka rehefa tonga io fotoana io de manafatra antsika voakan'Andriamanitra rehetra mba tsy hitsika ny hiaran'ny loza satria mila rena amin'ny tsy marina itsika manao vohitra ny andatsadra itsika mampisoro divay ny namatsika ho avy tokoa iloza io ho avy iloza io fa de mitandrema atsika satria ny fahitana de atao velona tsara ny soratra fa ny fahitana de rehefa tonga ny fotoanany de tsy maintsy ho avy ary mikendry ny farany ka na de mitaredretra aza izy andraso ihany fa ho avy tokoa izany ka tsy hijanona fa azakivy aza manary toky fa ozy izy Jehova ho avy izany fanafahana izany ome voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka de mbola toy izany mpaminany Abakoka ihany io toko 7 17 ka hatramin'ny 20 Abakoka toko 7 17 ka hatramin'ny 20 fa na de tsy mamontsina aza na aviavy ary na tsy misy voany ny voaloboka na de mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny saha na de vonoana aza ny ondrany amin'ny vala ary tsy misy omby eo apahatra fa lasa ndalo daholy nefa izaho de mbola hifaly amin'ny Jehova ihany aleloia sy ravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena aleloia Jehova tompo no tanjako amen ary manao ny tongotro toy ny diaravavy izy ka mampandeha amin'ny havoanako Jehova tompo no tanjako na de tsy mamotsina aza ny aviavy na tsy misy voany ny voaloboka na de mandisy fanantenana aza ny oliva tsy mahavokatra hoanina ny saha na vonoana aza ny ondrany amin'ny vala ary tsy misy omba ny apahatra Jehova tompo no tanjako me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka fa izaho dia ravoravo amin'ny Jehova Andriamanitry ny famonjena ihany amen dia amen da hoaritsika iresaka an' Jesosy sy ny mpianany amin'izay rehefa naheno an'izany rehetrarehetra izany . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7
Luka toko 7:70. Rehefa nazo an'izany fampahirezana sy fanomezan-toky avy amin'ny Jehova izany tsika, efa na tsy mamotsina zareo avy sy sisa reo za na tenany Jehova tsony na tsy mamokatra azy ny sana lasa nydalo aby daholo ary ny omby any ambara any. Jehova nitanjako ary mbola iravoravo aminy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, Luka toko 7:70, ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny vozony ka tsipy any an-dranomasina izy toy izay atafitohinana dia anankiray amin'ireo madinika ireo azy. Na dia tsy mamotsina aza ny aviavy, na dia tsy nety niala ary Zedika mpanjaka teo amin'ny fanjakany, na dia tsy mamokatra ary ny sa, dia hoy ny mpaminany hoe Jehova Tompo no tanjako ary za dia hifaly sy ravoravo amin'ny any. Dia hoy Jehova, hoy Jesosy niteny tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fanafitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga an'izany. Inona ilay fanafitohinana mety ho avy? Tsy marina izany. Aiza koa no atongavan'izany fotoanandro izany fa tsy ho avy tsony izany e. Nareo ve dia mbola vendrana sy tondrona sy adala ihany voafitafitaka eo. Aza mino an'izany, aza miraharaha an'izany. Andao fa tsy antsondro zao fa aty indray. Ianareo dia vendrana dia mena ny teny marary rehetrarehetra dia amin'ny maha-olona anao dia tafitohina tokoa ianao. Tafitohina ianao amin'ny maha-olona anao. Fa hoy Jesosy tsy maintsy ho avy ny fanafitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Izay tsy nieny lazain'ny mpaminany, lozan'izay olona miariarena amin'ny tsy marina, lozan'izay olona manao tendrombohitra an-datsahan-drà, lozan'izay olona mampisotro divay ny namany, fa lozan'izay olona mahatonga fanafitohinana amin'izao voakan'Andriamanitra izao koa dia be voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Tsara amin'izy izy raha asiana fiksoam-bary ny vozony vato lehibe dia atsipy aiza? Any an-dranomasina zany olona zany. Fa tsy maintsy ho avy ny fanafitohinana ny havanao, zanakao, izay tsy miaraka aminao ato, ny ray aman-dreninao, mpiara-miasa aminao, mpiara-monina aminao, mpiara-mivavaka aminao taloha, izay tato nefa nefa tsy ato intsony, dia hitondra izay fanafitohinana izay nefa lozan'izay olona mahatonga izany ozy izy. Fa reo anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny vozony ka tsipy any an-dranomasina toy izay atafitohinana dia anankiray amin'ireo madinika ireo. Dia hoy Jesosy amin'ny 7, zao ary ozy izy, mitandrema ianareo, fa raha manota ny rahalanareo dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelany ny elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho dia mamelany ny elony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitomboy ny finoanay. Inona moa nampatonga ny apôstôly laza hoe ampitomboy ny finoanay rehefa niteny Jesosy hoe raha manota aminao ny rahalanao dia mamela azy, rehefa niteneninao mafy ka mibebaka izy. Ary raha impito izy tonga manatona anao mifona mibebaka dia mamela azy. Dia hoy izy ny mpianatra hoe ampitomboy ny finoanay. Ohatra ny enjana be zany a. Io olona io ve naka ny vadiko, tratrako tambody azo fa tsy tambody omby, dia ahoana anao amelako an'io? Ampitomboy ny finoanay fa tsy vitanay zany a. Io olona io ve nanimba ny fananako, nangalatra ny ombiko, nangalatra ny fiarakodiko. Io olona io ve namono ny zanako, io olona io ve nandoro ny tranoko, nandoro ny fiarakodiko. Dia raha hifonina izy dia amela azy fa tsy hitory azy, tsy ampigatra azy. Jesosy, ampitomboy ny finoanay fa tsy vitanay zany a. Raha maha-olona anay tsy vitanay zany, tena tsy vitanay zany fa ampitomboy ny finoanay.